Izany mahakasika ny fa Fotoan-dehibe ho an'ny Fjkm Andrainarivo ny Alahady ho avy izao satria dia feno 5 taona ny nitandremany Mpitandrina Hendrininosy tao. Noho izany dia amin'ny Alahady 7 ny volana Febroary izao no hanokafana amin'ny fomba manetriketrika ny fanakalazana izany fa 5 taona nitandremana tao izany. Fanazavana bebe koko. Araky ny efa rahantsika malala tompoko dia feno 5 taona ny raha ny asa tamin'ny ray aman-dreny Mpitandrina Rahalambomay Hendrininosy teto amin'ny Fjkm Andrainarivo fahasoavana. Noho izany dia anokatra n'izany tônjôbily lehibe izany tsika amin'ny Alahady fa 7 ny volana Febroary ho avy izao. Noho izany dia mangataka atsika voakan'Andriamanitra rehetra tsy hakanavaka, voakan'Andriamanitra tsy hakanavaka ho tonga anokatra n'izany fotoan-dehibe izany eny amin'ny Fjkm Andrainarivo amin'ny 7 maraina. Atsona manokana amin'izany ro zanakam-pelezana, indrindra ireo mitondra soa teo amin'ny fiangonana io, miaraka ny ray aman-dreny Mpitandrina nandritra n'izay 5 taona nitandremana tao izany. Eny ry havana, fotoan-dehibe tokoa no zavatra ankalazaintsika eo. Ny teny faneva nataontsika moa dia ny ao amin'ny salamo fa 770 am'zato manao hoe aoka ny Israely ifaly amin'ny mpanao azy. Tsorona moramora zany ry havana amin'ny fitenenana manao hoe aoka ny vahoaka ny Fjkm Andrainarivo sy ireo mahafantatra ny ray aman-dreny Mpitandrina rehetra hiary ifaly aminy amin'io fa 7 ny volana Febroary io. Fety moa ny jôbily ihany io ry havana fa mandritry ny taona 9 dia akalaza izany tsika hatramin'ny faha 9 volana Novambra. Ka noho izany raha sanatria anao ka misy fotoana amin'ny fanindry dia ho avy eny aminao tsy hoe ny fandaharam-potoana mandritry n'izay fotoana izay manomboka amin'ny 7 ny volana Febroary zany hatramin'ny faha 9 volana